Info, news, vaovao. Info, news, vaovao. Info, news, vaovao. Ankafaliana indray no arabanantsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny TV Madab.com sy radio Madab.com, le cœur et la voix de Madagascar. Nanomboka tamin'ny 2020 ny volana Jona 2024 teo no nanomboan'ny vanim-potoanany iray volan'ny Ramadan. Hetsika iray tafiditra ao anatin'ny finoana Silamo. Vavaka hetsika fanampiana ara-tsosialy ho an'ny mponina sahirana. Ireo no andravaka ity iray volan'ny Ramadan ity. Ndiara rahatsika ny fanampanazavana mahakasika izay. Dia izay araka ny anaran'izay dia fotoana iray izay anehoana ny fiovana eo amin'ny tenan'ny zanak'olombelona. Marina moa isika zany mandritra ny herintaona dia miasa ny zavatra rehetrarehetra, ny sakafo, ny kibo miasa, ny vatana saika adinodinontsika mihitsy angamba raha ohatra ka tsy hoe tsy mivavaka fa mety kelikely ihany fotoana andinetsika mahakasika an'Andriamanitra. Ka nomen'Andriamanitra zany volana iray manisan'ny taona anaovana entretien le vatana fanahy ny rehetrarehetra mihitsy mba amerenana azy indray amin'ny asiny, satria raha ohatra ka ny olona rehetrarehetra moa iara-mahalala dia manota avokoa, tsy misy olona tsy mpanota zany na fananina na tsy fananina. Ka io volana iray zany entina izay ahidin'Andriamanitra ny satana amin'io ary sokafin'Andriamanitra ny paradisa. Zany hoe moramora amin'olona tsirairay zany manatona ny paradisa sy miditra ao aminy ary miataka amin'ireny fahazaran-dratsy sy manova ny tenany ary ahatonga azy olombanona, satria misy fampianarana mihitsy avy amin'ny mpaminany izay milaza fa hoe zay olona natanteraka ny Ramadany araka ny tokony ho izy ary ampinoana dia salany miterahany mamany azy mihitsy, misy fahotana mihitsy izy efa tampotra izany ray volana zany. Ary voalaza koa fa hoe ny Ramadany dia manome ny fahendrena, ary izany fahendrena zany dia mahatonga ny olona lasa olombanona ary ahatonga ny olona koa ho anam-patahorana. Ary izay fananana fatahorana zay dia afaka mitandrina amin'ireo zavatra voarara avokoa sy ireo zavatra izay tsy tian'Andriamanitra ho tanterahiny amin'ny fiainana zany. Mba afaka zavazavainao kely ve mahakasika an'ity Ramadan, vanim-potoanan'ny Ramadan amin'izao akatoko ny Ramadan nareo zao? Ya, ny Ramadan moa zany dia volana iray izay volana fahasivy amin'ny fanisan'andro ny Islamo ary volana natokana hivainian'ny mpino Silamo rehetrarehetra eo anatrehan'Andriamanitra. Fanefa venena ara-panahy moa zany dia misy fomba fanompoana be dehibe sy ireo asa maro no atao no tanteraina mandritra an'izany volana izany. Zany hoe raha ohatra ka bangoina tokana zany ny volana ny fanompoana tanteraka, ka ao anatin'ny fanompoana nefa le asa sosialy koa ao anatiny. Izahay zao dia mandritra an'ity volana ity tsy hoe mivavaka ihany fa manampy koa mpiarabelona, satria volana fifampitsinjovana, volana fifanampiana, volana izay iaraha-miasa mihitsy zany miaraka amin'ny olona rehetrarehetra na iray finoana zany na avy amin'ny finoana hafa. Zay zao avy amin'ity sera na centre Solakram ity dia isan'andro manome sakafo 500 plat isan'andro ho an'ny fokotany manodidina izany. Dia tsy ankanavaka io tsy hoe ho an'ny mpino Silamo, satria mazava hoazy ny Silamo rehetrarehetra moa zany dia ato no hanomezana azy miara amin'ny sakafo ato zay amin'ny hariva na amin'ny tsofotrango iny fa avy mivavaka zany. Fa le tsy Silamo zany no zarainay alefa amin'ny tomobile le sakafo dia zaraina manodidina le fokotany izay eritreretinay hoe olona sy masairan-kirana eo aminy reny na lehibe vahoaka reny no zaranay mandritra ny ray volana ity sanandro mihitsy, na alahady na sabotsy na isanandro mihitsy zany mizaran'izay zavatra zay. Ary zay zavatra zay dia laharam-pahamehana mihitsy aminay, satria finoana Silamo milaza fa hoe ny mpino anankiray tsy mandinika ny hafa, na hoe araka ny fampianara avy amin'ny mpaminany milaza hoe raha ohatra ianao matory mivoky tsara kanefa ny fanila vodizina aminao nona dia tsy mpino anao zay. Ka mianton'izay zavatra zay ararotinay amin'ity volana entina nakakaizina n'Andriamanitra, entina anehoana ny fitiavan'Andriamanitra, entina hitalahoana amin'Andriamanitra, dia zay fanampiana zay ataonay. Ary tsy vitan'izay ihany koa moa zany fa na ankoatra ny volana Ramadany izay dia mizara vary ho an'ny ireo mahantra sy kilemaina sy be antitra isan'ny azoma. Fa amin'ny Ramadany zany nataonay isan'andro mihitsy. Dia torak'izay koa mizara bodofotsy koa zay satria mangatsika ny andro, dia bodofotsy no zarainay koa ho an'ny olona ireo izay anananay ny listan'izy ireo, dia zaraina amin'izy ireo zany bodofotsy rairay avy isan'ny olona amin'ireo olona sahirana ireo mandritra n'ity volana Ramadany. Mba tiako hoe